Telo andro zay ny lasa azo lazaina fa afapo sady ny mpikarakara ilay hetsika la Grande Braderie de Madagascar etsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina etsy ankilany mitoetra trano ny fihenam-bidy ho an'ireo entana samihafa amidy eo amin'ity toerana ity. Nafapo tanteraka ireo telo andro voalohany isin'ilay hetsika la Grande Braderie de Madagascar izay totosainy mandavizintsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina etsy Mahamasina amin'izao fotoana zao. Fa nalahidin'ny fahombiazana ity hetsika isa telo volana ity tokoa ny fisian'ireo akora maro samihafa amidy amin'ny vidiny mora dia mora. Isan'izany ny fitafiana. Eto a stand numéro 343, 342 ny stand misy anay dia tena izany efa tena mihena tena manomboka amin'ny 5 600 ka hatramin'ny 20 300 mihitsy ara fa tongava fa vonina ny fahafapo anareo izay amin'ny lahady voatapitra ny braderie. Zay atrasa maro tokoa no atolotra ireo mpitsidika eny Mahamasina mandritra nisy la Grande Braderie de Madagascar ary tsy ambakan'izany vita malagasy. Malabe zany produit local mihitsy zany hoe akora fototra zany no tena trandrahanay amin'ilay t-shirt mety Madagascar tsara sary zany tonga dia vita gasy hitanao foana hoe misy dia malagasy zany izy na dia jeune izy zany tsy hoe ho an'ny tanora ihany fa ho an'ny rehetrarehetra mihitsy zany malabe mety Madagascar. Nomena sehatra manokana ihany koa ny vehivavy amin'ny alalan'ny firavaka izay maro isafidianana. Amin'ny stade 19 manasa anareo mba ho avy hijery ny entana isan-karazany sady mora dia mora no afaka ny kaliteny tsy mitovy ireny miparitaka eny amin'ny arabe ireny ka dia mbola mampanantena anareo koa izay amin'ny fety ireny fa misy zavatra natokana ho an'ireny tokoa ataonay. Mbola manana 2 andro ireo mpitsidika nisy la Grande Braderie de Madagascar iantsenana. Nanokana hetsika miavaka ho an'ireo mpitsidika tokoa ny Madavision hanomezana fahafapo azy ireo hatrany amin'ny farany herinandro.